Verina ka le voatoraka le anina to dia maty le izy dia to dia tapaka le direct vola izy kizy mihitsy le voatoraka teoko voatifitra ny flèche teo iny tsy le téléphone fa le tripie kely iny le osmo iny dia lasa zao amizay zany sisany avarany velomy kely nge raha mbola velona iny tsy mangofotra le pakasary fa tanana mitazona le izy dia lasa zany ny any ambony loza mivato zany to hoeny ambony tafy to dia voatifitra ny flesy ndraiky aloha hitady lalana ihany hoe aiza ny tsaratsara kokoa oaiza moa zany betolo zany hoe misy olona andeha hamonjy ny toeram-ponenany zany amin'izao voatery tsy maintsy mijanona eto noho ny tsy fahafahana mandeha zay amin'izao fotoana izao miembotra indray zany mitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao
manondro amin'ny 2 ora sy 4 minitra ny famantaranandro amin'izao fotoana izao dia mbola tsy akijanona moa zany ny torabato amin'ny alalan'ny fandefasana ny flèche ny torabato amin'ny atoran-tanana ataon'ny mpianatra zany mbola retsika manakoako any ambonin'ny tafin'olona izany zany ny torabato somary miemitra tsikelikely ny mpitandro filaminana misy anto moa zay eo amin'ny fitandrona ny filaminana amin'ny dispositif raisy ny mpitandro filaminana tahaka an'izao dia misy dikany daholo ny fihetsika izay mitranga ao anatin'izay zany hoe ao anatin'ny paikady ho an'ny mpitandro filaminana zay amina fiatrehana ny fanaovana ny maintien de l'ordre tahaka an'izao na ny fitandrona ny filaminana ho amin'izany dia mbola mitohy arak'izany ny zava-mitranga hatreto aloha zany dia mbola samy mifampiazoazo ny andaniny sy ny ankilany ny mpianatra mbola mamaly amin'ny torabato ny mpitandro filaminana kosa dia miatrana ao anatin'izay atao voan'ny arabe manao an'izay fitandrona ny filaminana izay sarotsarotra zany ny fandehanan'ny olona mody aloha noho izany satria misy an'ireo olona zay voatery rehefa niandry ora marobe zany tety aloha tety tsy afaka mamonjy ny toeram-podiny noho nyizay hetsika mitranga ety votovorona izay namana toky na tenaina ny fihetsiketsehana tahaka an'izao moa dia azo everina fa misy fepetrany ihany efa noraisina tany ambolotany zany tamin'ny hetsika izay nitranga taty volana vitsivitsy lasa izay nisy fifanarahana ihany koa natao ny amin'ny hoe ny ora mety isiny ny fahatapahany herinaratra fa anisan'ny nampihetsika indray ny mpianatra zany aloha hatramin'ny omaly ny fahatapahana nanomboka tamin'ny 7 ora sy sasany maraina ka hatramin'ny flora alina fa ny maraina teo zany niverina ny herinaratra aloha tety mandraka kehitriny fa tsy nijanona tamin'izay zany ny hetsika nataon'reto mpianatra reto fa nitoy hatrany izany hetsika izany ary dia miseho tare ireto mpianatra izay manao ny torabato sy ny tifotra flèche ho an'ny miantefany amin'ny mpitandro ny filaminana misy ihany koa moa nefa ny antefa tany amin'ny fitaovana ho an'ny fankatsary nampiasain'ny namana tokona tenaina na tonga ny fahatapahana teo satria dia tsy nahazo nampiasaina intsony ny fitaovana iray vokatr'izay torabato zay izay ny antefa tany amin'ireo fitaovana fa dia tsy maintsy niova ihany zany tsika ho amin'izay antony niovantsika dia misy andihana mpitandro filaminana hafa indray koa izay efa mamonoka maka toerana zany izay naka tary amin'ny toerana hafa tary dia somary miemitra tsikelikely ireto mpitandro ny filaminana reto zany amin'izao fotoana izao izany hetsika ataon'ny mpianatra izany zany hoe mirava aloha zany ny fitandrona ny filaminana satria ny alan'ny toerana izay nanaovana ny sakana ny mpitandro filaminana dia ny mpianatra kosa zany mbola mijanona ao anatin'ny toerana izay misy azy amin'izao fotoana izao fa nomboka isaraka ve zany ny andaniny sy ny ankilany dia anahoana ny mety hotoyany manoloana an'izay satria vita ve ny asa izay nataony ny mpitandro filaminana tety votovorona sa misy antony hafa ihany koa ny fiamorana tsikelikely dia ny rava izay fanaovana ny sakana izay dia hitantsika eo ihany moa zany mety toyny fa ny any sisa tavela ety amin'ny arabe zany dia ireto vato karangana tapa-briky ny akamarony reo zany sisa no an'ny tavela mbola orara hafa ihany koa hoan'ny tompona andraikitra zany ny anadio sy anasitrany reto vato ireto zany hoe mbola misy fanaramaso ihany aloha ataon'ny mpitandro filaminana fa ireo mpianatra kosa zany dia hita ihany koa fa nitsahatra tamin'izay torabato zay aloha satria tsy eo nyloantsony ny mpitandro filaminana dia misy ihany ny olona afaka mitsoridrika mandeha amin'izao fotoana izao ny
isika kosa zany dia mbola miezaka hatrany aloha mijery manaramaso hoe inona ny toyan'izao toedrara mitranga ety votovorona izao. Tokony natenay na sara ohatra hoe misy ve ny fanatonana kaikaiky kokoa an'ireto mpianatra ireto hoe manahoana sy manahoana ny ao anatin'ny université. Taorinan'ireny bomba mandatsa-dranomaso maromaro izay nalefa ny mpitandro ny filaminana ireny dia iroso ihany amintsika namana tokony natenaina nokia ao anatin'izay ya jerentsika aloha no mety mbola hofipetraka ny toedrara satria somary nitsahatra aloha zany izay torabatsy zay ary dia efa manomboka mandeha tsikelikely miverina mamonjy ny arabe ny mponina izay mifamezivezy ety amin'ny université ety amin'izao fotoana izao. Ireo mpianatra kosa zany dia mbola mijanona eo amin'ny toerana misy azy any mipetraka dia mipetraka manoloana ny arabe zany, manoloana ny tamboa izay misy amin'ireto université reto. Antsiva objectif antsive antsiva 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 manahoana ny mety asa manana moa atao avy atreto fotsiny atao avy atreto fotsiny atao avy aty ambany fotsiny. Eto zany reto ny mpianatra zany amin'izao fotoana izao izay ato anatin'ny campus université. Stay